maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ampifaliana ara-banantsika mahatratra indray izao maraim-baovao izao. Homanintsika ampelantanantsika ho fisaorana sy fideranan'ny Tompo dia ny Salamo 420. Salamo 420 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo 420 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia mandingana ery amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Ka hatramin'ny faharoambe folo azafady. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambe folo. Dia aritsika ry havako hiaraka hitsangana hisaotra sy hideran'ny Tompo. Iombonantsika ary ny Salamo manao hoe: indre ny atsara ny taberina kelinao Jehovah tompony maro, manina sady votina lahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahy. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona, eny ny tsikirity mahita trano, ary ny sidisidina mahita akano azy ametrahany ny zanany. Dia ny altaranao Jehovah tompony maro, hanjakako sy Andriamanitro. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Jehovah Andriamanitry ny maro, enoy ny fivavako. Mandrenesa ary Andriamanitry Jakobo, Andriamanitra pinganay io, tsy njovy. Ka jereo ny tavany voahositrao. Fa ny indray andro eo mikanjanao dia tsara noho ny arivo. Aleoko mipetraka eo amin'ny tokonam-baravaran'ny tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ao andain'ny ratsy fanahy. Fa masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra nomeny Jehovah, tsy eo zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Jehovah tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Amen. Indro asandratray eto anatrehanao ry avy indrindra, izany tononkira-piderana izany, anehoanay fa lehibe ianao, lehibe ny voninahitrao, masina ny ao Andriamanitro, ary manerana izao rehetra izao ny laza sy ny herinao, ary ny fanjakanao dia maharitra mandrakizay. Ankehitriny Tompo, faly izahay satria omenao izao tombonandro izao ahafahanay miara-miombona amin'izao maraim-baovao izao. Misaotra no ny amin'ny fanahy masina izay mampahery sy mitaona anay ka mampijoro anay eto anatrehanao. Ankehitriny miariary eto anatrehanao Tompo ny tsy fahatanterahanay. Masina ianao, izahay anefa mitoetra ao anatin'ny fahalotona mandrakariva. Izany no angatanay ny amelanao ny elokay Tompo, anadiovanao anay. Avao izay fanahy masina, esory aminay ny fahalemena rehetra, satria tsy mahavontsy teny izahay. Izany no angatanay aminao Jesosy mpamonjy malalo anavao ny famonjenao aminay amin'ity androany ity. Dia ianao any amela ny elokay raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana izany noho ny aminao Jesosy. Ankehitriny koa izay dia faly satria afaka mandre ny teninao. Ianao any hitondra fiainana vaovao aminay amin'ny alalan'izany teninao izany. Ianao anendry ny lelan'ny mpanomponao mba ho mpilaza tsara ny teninao ka ny sitraponao no voalaza, ary ny mpino, ny mpiaino, amboatra ny fo ianao mba ho tanolonaka ahavokatra be ho amin'ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arak'izay voalahatra ho antsika amin'ity anio ity dia ny tantara voalohany toko 20 andininy 20 ka hatramin'ny 10 no mofinaina anjarantsika. Tantara voalohany toko 20 andininy 20 ka hatramin'ny 10. Hovakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ankehitriny eto anatrehan'ny Israely rehetra fiangonan'i Jehovah sy eto anatrehan'Andriamanitsika, tandremo sy dinio ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo rehetra, mba ahatananareo ity tany soa ity, sady avelanareo holova ny zanakareo mandimby anareo mandrakizay izy. Ary ianao ry Solomona zanako,
aoka ho fantatrao Andriamanitra ny rainao ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto, fa Jehovah dia mandinika ny fo rehetra ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa. Raha mitady azy ianao dia hita azy, fa raha mahafoy azy kosa ianao dia riany mandrakizay. Koa mitandrema fa Jehovah efa nifidy anao hanao trano fitoerana masina dia mahereza ka mahefa. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo mitenena aminay araka ny fombanao, fanamasina ny amombanay amin'izany rehetra izany. Amen. Ry havana malala ho aminareo hatrany anie ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Arak'izay nanarahantsika azy teo ny amin'ny vaky teny izay voarakitra ao anatin'izao perikopa izao, dia eo amin'ny fotoana izay anafatra faran'ny Davida mpanjaka ny vahoakan'Israely sy ihany koa Solomona zanany, izay efa voatendry ny Tompo handimby azy hitantana izany fanjakan'Israely izany. Ary azo iverina fa raha mijery kely eo aoriana kely eo tsika dia efa mihamanatona ny fahafatesana ity mpanjakan'Israely ity. Ary eto izy dia mametraka ny zavatra rehetra izay tokony ho ataon'ireto zanak'Israely reto sy ity zanany ity izay ndimby azy, mba hitohizan'ilay fiombonana amin'Andriamanitra izay mitantana ity fanjakan'Israely ity. Araka ny fantatsika moa fa Davida no tena nanomboka nampiorona izany atao hoe fanjakan'Israely izany, na ny resaka fitantanan-draram-panjakana izany, na ny resaka rafim-panjakana izany, na ny politika sy ny resaka aratafika ny sosialy maro samihafa, dia efa nipetrapetraka avokoa ny fantaminana rehetra teo amin'ny fitantanana izany fanjakan'Israely izany. Ary tamin'izany indrindra dia manomana sahady an'ity zanany ity Davida mpanjaka sy ny vahoaka Israely izay ho tantanany ihany koa mba hisindry atao hoe fitohizan'ny mpiainana izay niainan'izy ireo niaraka tamin'ity Davida ity izany. Ary ny zavatra tena misongadina eto izao dia hoe ny fananganana ny tempolo eo Jerosalema. Davida moa dia naniry fatratra mihitsy ny anangana n'io tempolo io, ary rehefa tafatsangana ny lapam-panjakana tsara tarehy dia natsiary Davida hoe za dia mitoetra ao anatin'izao trano tsara tarehy izao, fa mba manahoana kosa ny fiara-ny faneken'Andriamanitra. Tokony hanamboarana toerana natao hivavahana amin'Andriamanitra izany fiara-ny fanekena izany, ny taberna kely moa izay tsaroantsika. Ary mifanitsy indrindra amin'ity salamo izay nivakiantsika teny am-panombohana ity, izany tantara rehetra izany. Ka io le vetsovetsom-pony Davida hoe endreny atsara ny taberna kelinao Jehovah tompony maro, manina sy vontona alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahy. Izany ny farinindrina fatratra tao anatin'izany mpanjaka izany anorina ny tempolo. Saingy izao nefany hoy ny Tompo taminy hoe satria ianao dia mpiady sady efa mpandatsadra, dia aleo ny zanakao izay Solomona no anatanteraka ny fananganana ny tempolo. Eo alolo kely eo no ahitantsika izany tantara izany. Ary izay indrindra no misongadina eto amin'izao perikopa izao. Fa ity Solomona ity arak'izay voalaza ery amin'ny andinin'ny 10 dia zao nambarany hoe koa mitandrema fa Jehovah efa nifidy anao hanao trano fitoerana masina dia mahereza ka mahefa. Zany ny fifidianan'Andriamanitra an'ity Solomona mpanjaka ity. Ary ery amin'ny andinin'ny 9 dia zao nambarany hoe Solomona zanako no hanao ny tranoko sy ny kianjako, fa efa nifidy azy ho zanako ao. Jehovah Andriamanitra eo no miteny. Ary izaho ho rainy. Ary zay hatrany hatrany moa ilay fanekena sy teny fanomezan-toko izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olona izay fidiny na ihany koa ny vahoaka, dia hoe ho Andriamanina aho ary izy ho oloko na ho zanako. Ary dia izay no ambaran'ny Tompo aminy
eto amin'ity perikopa ity na etsy amin'ny ambonimbony kely etsy aza. Ka eo anatrehany fifidianan'Andriamanitra, fifidianana moa izay tsy zoviana amintsika fa mifamatotra tanteraka amin'ny atao hoe antson'ny tompo. Misy zavatra anankitelo zany dia mifamatotra mandrakariva mifanindran-dalana ao amin'ny tontolo miaraka amin'Andriamanitra zany amin'ny olombofidin'ny tompo dia hoe miantso Andriamanitra ary mifidy Andriamanitra. Ny olona rehetra antsony daholo fa ao anatin'ireo voantso ireo misy nofidiny manokana ho amin'ny asa manokana izay anendreny azy, ary ao anatin'izany fifidianana zany izy dia maniraka fa tsy hoe fidiana fotsiny dia mitoetra eo ianao fa misy asa ampanaovina anao, ary rehefa miasa ianao dia misy fanekena hifanaovan'Andriamanitra aminao, ary ao anatin'izany fanekena izany dia manao teny fampanantenana izy, teny fanomezan-toky, teny fikasana arak'izay ahalalantsika azy, mba ahatonga anao hahavita ilay iraka izay ampanaovin'ny tompo anao. Tahaka ny an'i Solomona eto izao dia ny iraka ampanaovina azy dia ny anangana ny tempolin'i Jehova. Ary eto dia manafatra i Davida hoe mitandrema fa Jehova efa nifidy anao. Ka raha resahantsika zany hoe fifidianan'Andriamanitra izany dia karazany misy fepetra ho an'ilay olona izay voafidy hanao ny asan'ny tompo. Izany fepetra izany dia miendrika ho amin'ny andraikitra. Ka ho an'ny olom-boafidy ary inona no andraikitra izay andrasan'ny tompo aminy? Inona ny andraikitry ny olom-boafidin'ny tompo? Dia voalohany dia zao hoe ny tandrina sy andinika ny didin'i Jehova. Andiny ny fahavalo no ahitantsika an'izany eo ambonimbony kely eo dia zao nataony hoe ary ankehitriny eto anatrehan'ny Israely rehetra fiangonan'i Jehova sy eto anatrehan'Andriamantsika tandremo sy dinio ny didin'i Jehova Andriamanitra reo rehetra mba ahatananareo ity tany soa ity. Zany ilay andraikitra izay andrasan'ny tompo na ho an'ny vahoakan'i Israely izay voafidy manokana, firenena voafidy n'Andriamanitra, mba hanehoany ny fahefany sy ny voninahiny eo anatrehan'ny firenena jentilisa manodidina. Na ihany koa ho an'ny Solomona izay andray an'ity fanirahana hanatanteraka ny tranon'i Jehova Andriamanitra ity. Ka ny fitandremana, ny fandiniana ny didin'Andriamanitra no atao fiainana isan'andro san'andro, fiainana mandrakariva, ary io dia mitohy maharitra tsy tapaka fa atao fiainana isan'andro san'andro. Inona no vokany? Mba ho voatana ilay tany soa, izany hoe voatazona zany ilay fanekena izay nomen'Andriamanitra n'reto zanak'Israely reto hoe omena tany tondra-dronono sy tantely rehefa fony izy ireo tany amin'ny tany nandevozana. Ary ity perikopy ity koa aza araka ny fandinihan'ireo mpahay teolojia amin'ny testamenta taloha dia mifanandrify tamin'ny niverenan'ny zanak'Israely avy any am-pahababoana. Izany hoe efa nisy teo ihany ilay tantara mipetraka fa naverina natao rakotsoratra, rakitra tadidy ho an'ireo vahoakan'ny Israely. Jiosy moa tamin'izany no anarana fiantso azy, rehefa miverina avy any am-pahababoana izy tokotokony tany amin'ny taona 200 faharoa talohan'ny Jesoa tany no nisy an'izany tantara zany, na eo anelanelan'ny taonjato faharoa ny taonjato fahatelo. Ary rehefa hiverina any am-pahababoana avy any Babilôna ireto jiosy ireto dia ny zavatra izay nampanaoviny Kirosasy dia namerina nanangana indray ilay tempoly tao Jerosalema tamin'ny alalan'ny Nehemia sy Ezra izay malaza be ao amin'ny tantaran'ny testamenta taloha. Ary naverina nampatsahivina tamin'ireto zanak'Israely reto faniriana lalina tao amin'ny Davida mpanjaka io ny amin'ny anorenana ny tempolin'Andriamanitra. Kanefa tamin'izany rehetra izany dia ity afatry Davida tamin'ny vahoakan'i Israely sy tamin'ny Solomona zanany ity no averina ihany koa mafisina patsahivana ireo jiosy izay niverina vany am-pahababoana hoe tandremo ny didy ary dinio ny didin'i Jehova Andriamanitra reo rehetra. Satria nahoana? Vokatry ny tsy fankatoavana izany didin'Andriamanitra sy fandiniana ny didin'Andriamanitra izany no nahatonga an'ireo vahoaka jiosy ireo tafasaraka tamin'Andriamanitra ka niditra tao anatin'ny fizahan-toetra mahamay nalefa tany am-pahababoana mba hatsapany, fa rehefa tsy eo Andriamanitra dia faharavana no hita eo amin'ny fiainany. Ary zany indrindra no iantson'ny tompo antsika amin'ny alalan'izao teny izao hoe isika izay olom-boafidin'ny tompo tamin'ny alalan'i Jesoa. Ary isika dia tsy nahy nanatona ny tompo raha tsy ny fanahy masina
no ny asa tamintsika. Meteza ary mba ho tahaka nyreto vahoaka ny Israely reto sy ihany koa tahaka ny Solomona izay nofidiny ny tompo. Meteza hitandrina sy handinika ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Aoka mba tsy ho fahazarana aoka mba tsy ataontsika hoe tonga ny maraim-baovao dia lasa ohatry ny fafinaretana hoe mila mandalo fiangonana kely androany aloha lasa manjary fahazarana an'izy fa zao hoe tena atao fiainana ny fandiniana sy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Le mitandrina zany dia tena hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Mba tsy ho mpiaino mpanadino isika fa ho mpiaino mpankatoa. Dia mba tsy hanao tahaka ny olona sasany rehefa miaino dia miditra eto amin'ny sofiny eto dia miverina mivoaka tsy mba mandalo eto akory dia mba tsakotsakoina ato anatin'ny fo zay mba mivoaka eto na ny tena tsara indrindra dia tena lasa atao fiainana izy mba hatonga vokatra fa lasa mandalo tahaka ny rivotra ihany. Mba tsy ho zay no andraisantsika ny tenin'ny tompo fa ataontsika fiainana isan'andro. Tenin'Andriamanitra ve mampatsiahy antsika ny Jesoa ilay teny tonga nofy teto amin'izao tontolo izao. Jesoa ilay te hanana fiombonam-piainana aminao. Izy ilay mandondona eo am-baravarany fonao. Raha mamono varavarana ianao hiditra ao am-ponao izy ary izy hiara-isakafo aminao ary anjara izy fifandraisana lalina eo aminao sy izy. Inona ny tanjona anatin'izany? Mba ho voatahiry hatrany ilay fanekena izay efa ataon'Andriamanitra ho anao tamin'ny alalan'ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty, dia ny ahafahanao mandova ilay kanàna vaovao, ilay maharitra mandrakizay. Ho voatahiry ho anao sy ny taranaka ao zany raha mazoto ianao mitandrina sy mandinika ny tenin'Andriamanitra ka manao izany ho fiainana isan'andro. Zavatra faharoa ry havako, ny andraikitra ho an'ny olom-boafidin'ny tompo arak'izay tarafina amin'izao perikopa zao eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 dia zao hoe ny hanompo an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto. Aiza nahitantsika an'izany? Eo amin'ny 5 ary ianao ry Solomona zanako, aoka ho fantatrao Andriamanitra ny rainao ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto fa Jehova te mpandinika amin'ny fo rehetra. Ary tsarovo mandrakariva fa zany no maha-Andriamanitra ny tompo ary izy no nahary antsika fantany daholo ny zavatra rehetra ao anatintsika ao, ny firafitry ny tenantsika. Ary ny Salamo 7:30 dia manamafy izany fahefan'Andriamanitra eo amintsika olombelona izany. Maro zavatra maro ny tany sainao na aiza toerana misy na hatrany aparan'ny lalina na mandrina tony ahoana dia fantatr'Andriamanitra trany ny ao anatin'ny fotsika ao, tsy misy miafina eo anatrehany ary miariary avokoa izany rehetra izany. Izany no mahatonga nyity Davida mpanjaka ity manafatrafatra ny Solomona eto hoe fantaro tsara ny Andriamanitra izay tompony rainao, izay nitompony Davida, izay nekeny mandrakariva tamin'ny fitarihany sy ny ahafahany mitondra nyreto fanjakany Israely reto. Manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto. Ary ilay fanompony eto dia tsy zavatra satria hoe Andriamanitra eo dia tsy maintsy manao ny asany eo, manompo azy satria voafidiny. Fa zao hoe le fifidianan'Andriamanitra dia fampidirana anao ao anatin'ny valam-pamaritana ary ianao dia anisan'ny miara-miombonasa amin'Andriamanitra, mikolokolo izao tany sy zavaboary izay nohariany tao anatin'ny fahatsarana izao. Ary zany indrindra no endrika izao perikopa izay anjarantsika izao. Manompo azy amin'ny fo rehetra, tsy misy ambokambony ary atao amin'ny fanahy mazoto. Ary le fahazotoana tsy hoe misy karazana tamby izay andrasantsika ao anatin'izany. Tsy miandritsika hoe hanao an'ity mba hanao ohatran'izao, fa satria nofidian'Andriamanitra matoa nofidiny, efa azoko izany ny famonjena, efa nandray an'i Jesoa aho, ary satria voavonjy dia manao asa tsara ary ny asan'ny tompo no ataoko mandrakariva. Ka eto raha miresaka hoe anangana tempolyn Jerosalema no voalaza fa ho atsangan'i Solomona fa aty amin'ny vaninandro ankehitriny. Tempolo manahoana moa no asain'ny tompo ho atsangantsika e? Ary zany tempolo zany dia tsaroantsika fa Jesoa raha tao Jerosalema rehefa
ny fandahatra izy tamin'ireo izay mpanentsika azy. Dia zao nambarany amin'ny Jaona 2:7-10 Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha vao ity tempoly ity ary amin'ny atelona dia atsangako indray. Izahay efa nandre any Jesosy nanao hoe izaho andrava ny tempoly ity tempoly natao tanana ity ary amin'ny atelona dia anangana hafa izay tsy natao tananao. Zany nambaran'ny Marka raha mitantara izany tranga zay nataon'i Jesosy sy notenenin'i Jesosy izany. Ary tsarotsika izany fa tanteraka izany. Rehefa niroso tamin'ny alalan'ny azo fijaliana izy, maty izy ary afaka atelona dia nitsangana tamin'ny maty. Ilay tempoly velona izay iorenan'ny fotsika ary koa mahatonga ny fiangonana ho tafajoro mandraka androany dia noho ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ry havana malala, irahan'ny Tompo itsika, nofidiny itsika anangana tempoly. Ny tempoly dia tsy iza fa ny tenantsika. Ary ny apôstôly ary rehefa mampianatra dia hoe ianareo no tempoly velona. Ary izany tempoly izany dia amin'ny alalan'ny fankatoavana sy ny fandiniana ny didin'Andriamanitra no ahafahantsika manangana izany, mampiorina izany, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary io tempoly izay tsy iza fa isika io no antson'ny Tompo hoe manao fanompoana amin'ny fo rehetra amin'ny fanahy mazoto. Satria nahoana? Satria efa tafahombona asa, tafahombom-piainana amin'Andriamanitra. Ry havako malala, isika rehetra izao dia nofidin'ny Tompo. Ampandrosoeo anatin'ny fonao ny Tompo. Ary rehefa tafaray ny Tompo sy anao, anjary voavoatra ilay tempoly izay asain'Andriamanitra ho ahorina. Tempoly izay ahafahan'Andriamanitra mitoetra. Ary tsarotsika fa ao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely izany tempoly izany dia mariky ny fanatrehan'Andriamanitra, mariky ny fitantanan'Andriamanitra hoe ny fisian'io tempoly io dia eo mandrakariva Andriamanitra. Ary izany no tokony ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Isika ilay tempoly velona izay hitoeran'ny voninahitr'Andriamanitra. Ahafahan'Andriamanitra ihany koa mizara ny famonjena izay efa natombony tao amin'ny Jesosy Kristy ary asainy ho tohizan'ny fiangonana amin'ny fiasan'ny fanahy masina mba ahatonga ny ondry izay mbola any ivelan'ny vala ho ao anatin'ny valam-pamaritan'Andriamanitra ihany koa. Ry havako malala, nofidin'ny Tompo ianao. Ny andraikitra izay ho an'ny olom-boafidy dia izao hoe mitandrina ny didin'ny Tompo ka mazoto mandinika sy miaina izany. Ary tsy izany ihany fa izao hoe hanao ny asa fanompoana izay anarahan'ny Tompo atsika eo anivon'ny fiangonana misy atsika amin'ny fo rehetra amin'ny fanahy mazoto. Ko mahereza ry havako, mba tsy ho amin'ny filan-javatra no hanompontsika n'Andriamanitra, fa noho ny amin'ny famonjeny-dehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy dia mahatsiaro fahasambarantsika, mahatsiaro fifaliana isika satria ilay avo indrindra no maniraka atsika miara-miombona asa amintsika dia ataontsika amin'ny fifaliana amin'ny fitiavana izany. Araka ny voalazan'ny epistily izay rehetra ataonareo dia ataovy tahaka ny an'ny Tompo. Dia mahereza ry havako, manao ny asan'ny Tompo hoe eo anivon'ny asa mandraraha maro samihafa kendreo mandrakariva ny tandrina ny tenin'Andriamanitra. Aoka mba tsy ho azo mifakam-panahy isika ka hanao izay tsy marina eo anatrehan'ny Tompo, andika ny voalazan'ny soratra masina izay nampianarina antsika. Aoka isika tsy ho azo mpakam-panahy hoe efa misy manao asa hoe na mety ho antsara asany amin'ny sampana na asany dekona na ohatran'izany, azo palaina antsika. Indraindray misy zavatra mahatery antsika ny fiainana andavanandro, adinontsika ny asaro-bidiny izany hoe asa fanompoana n'Andriamanitra izany. Fa aoka ataontsika loha laharana mandrakariva amin'ny fiainantsika ny fanompoana n'Andriamanitra. Inona ny antony? Mba ho voatahiry ao amin'ny faneken'Andriamanitra isika iray lovaminy any amin'ny fiainana mandrakizay. An'Andriamanitra ireny ny voninahitra ho aminareo ny fanahy masina. Mivavaka isika. Misaotra Tompo fa velona tokoa ny finoanay, ny fanantenanay satria ianao dia mifidy anay, hiara-iompi-piainana aminao, hiara-iombon'asa aminao. Amin'izany rehetra izany anefa ny anjaranay dia ny mitandrina sy mandinika ny didinao. Ary tsy ny fahalalanay tokoa nentinay miasa ny asanao,
fa noho ny amin'ny teninao izay manorotra lalana tokony izoranay sy izay tokony ataonay mba tsy hivoana amin'ny sitraponao. Indro ary Tompo, toano izahay amorony fo madio, omeo fo mazoto ho amin'ny asa fanompoana anao isan'andro san'andro, ka tsy hanarak'ilom-biandoha fa ianao fanahy masina no ampijoranay mandrakariva, ka no tohinona lalatsarotra izay hosedrainay dia ianao no misava ny lalany ratsy rehetra ahavitanay ny lavitrezaka ny amin'ny fanomponanao. Ankehitriny dia atolotra ianao ny tontolo andro anay, mombahanay ianao fanahy masina, andalo fiainana maro samihafa izahay, arovy amin'ny fakapanahy mba tsy handika ny teninao sy ny sitraponao, ary amin'ireny zavatra rehetra ataonay ireny dia azoto izay hanompo anao Andriamanitra, ka amin'ny alalan'ireny dia iseho ny voninahitra ao. Atolotra ianao ary Tompo ny fiainana manontolonay sy ny ankohonanay. Akambanay izany amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao. Ity tany tahaka ny an-danitra, meo anay ny izay anona sahaza ho anay, ary mamelà ny lokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanay, manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ry havako, ny tsodrano izay omena sy atolotra anao amin'ny anaran'ny Tompo ho tanterahany aminao izany. Hitay anao anie Jehova ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana, mahereza sy matanjaha ka mahefa ary aza matahotra na mivadi-po. Fa Jehova Andriamanitra dia Andriamanitro no momba anao, tsy handao anao na hafoy anao izy, ambara-pahavitanao ny asa rehetra anaovanao ny tranon'i Jehova. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.